Oetsika mamarana fandarana mahery amin'ity ariva ity dia ny fanatanjahantena eo anivon'ny gendarmerie pirenena nisongadina ary ny ekipany Egna na ny sekolin'ny gendarmerie pirenena ao Ambositra nandritra ny fiadinan'ny amboarany SEG na sekretera-panjakana medidin'ny gendarmerie pirenena sy ny COMGN na ny commande-ny gendarmerie pirenena fifananana zay ny farana ny fafito amby roapolo ny volana jona lasa teo tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava andrefa Nambojanahary maromaro mo ny zavatra hita teny kianja tamin'ity fanatanjahantena ho an'ny zandary ity nampiseho firaisan-kina ireo zandary mpanao fanatanjahantena satria anisan'ny tanjona ao anatin'ity fifaninanana ity ny anome tanjakarabatana ho an'ny zandary eo ihany koa ny fanamafisana ny firaisan-kina. Ny farana ny fito amby roapolo jona lasa teo tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava andrefa Nambojanahary ilay fifaninanana ara-panatanjahantena nataon'ny gendarmerie pirenena nampitondraina ny anarana tournoi coupe SEG COMGN. Arak'izany dia ny fiadinany amboaran'ny sekretera-panjakana amiadidin'ny gendarmerie pirenena sy ny commande-ny gendarmerie pirenena no natao tamin'ity hetsika ity. Ny taranja azakazaka tsipika nety be tenisy ambony latabatra basket ary volley laso vavy mo no nifaninanana tamin'izany ka ireo tobin'ny zandary eto amin'ny faritra Antananarivo sy ireo sekolin'ny gendarmerie any Ambositra sy Moramanga no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ara-panatanjahantena ity araka ireo sokajy-taona misy. Nisongadina tamin'ireo taranja ny faninanana ireo ny Egna na ny sekolin'ny gendarmerie pirenena Ambositra satria amboara maromaro no azony. Ny CFS Vato kosa no teo amin'ny laharana faharoa. Isa-taona moa dia misy hatrany ity hetsika ity ary tanjona amin'izany ny fitaizana ara-batana sy ny fanamafisana amin'ny firaisan-kina ho amin'ny gendarmerie pirenena ary ho fankalazana ny fety pirenena sy ny folalinda ihany koa. Nandritra ny famaranana ity hetsika ara-panatanjahantena ity moa dia nanamafy ny SEG fa natao hitazomana ny tanjakarabatana sy ny fahasalamana eo amin'ny zandary no tena antom-pisiny izao hetsika izao. Fa hoe milalao dia esprit sportif zay resy aloha dia resy zay maharesy dia maharesy ka dia misaotra makasitraka anareo ako araka ny tenen'ny commande gendarmerie pirenena teo miaraba amin'ireo naharesy fa nahazo fandresena nareo dia miaraba ihany koa andreo resy fa fanaiezaka ray manontolo nareo fa zay ny zavatra nisy dia arabaina daholo zany dia nareo rehetrarehetra. No ezahana tsy nampiakarina ho iatrany ny tenany ireo mpifaninana avy any amin'ny faritra izay tahaka ny natao teo aloha mba ho fanamafisana ny fitandronan'ny filaminana nandritra ny fety pirenena sy ialana amin'ny fandaniana ateraka izany. Ezahana hatrany moa ny anaovana ny hetsika isa-taona ary ezahana ihany koa ny tondra fanavaozana sy fanatsarana amin'ny tournoi coupe SEG COMGN. Dia iny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena eo anivon'ny gendarmerie pirenena ihany koa no entintsika manakatona ny fandarana mahery amin'ity fotoana amin'ity arivariva ity akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isika moa dia mbola eo ampiandrasana hatrany ny vokatra hazo ny barian'i Madagasikara amin'ny fionany amin'ny RD Congo ny faniritsika araka ny voalaza teo dia ny voan'ny malagasy mpandresy ikarany any amin'ny dingany ampaefadalana akasitrahany ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany na izany zany dia tsy hainy tsisotra ireo namana niarana natotosan'ny fandarana namana Norbert Rakotomalala no niaraka nitady ny vaovao tamin'ny tena koa teo ihany koa Alain Nakanisary ny Romain no nandrindra ny sary sy feo ary Hervé no napita izany sary sy feo zany ho tonga tany atokantranotsika tsirairay avy tany dia manome fotoananao amin'ny heriny an'io tahaka izao indray avelo madoboko.